miarabantsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao ny vahintsika iaraka amin'ny fandarana ambarao ny onivon'ny KMF Knoe amin'ny alalan'ny Filo Nasionaly Andrea Malazaray Andoniaina. Anentana ny fandarana moa Sineza Ranarson sy Pliskara Kotomalala ny anbotsika ny lesadesaka Andrea Matofoloa ny amin'ny hoe aiza hoeza zany zao ny KMF Knoe aloha eo midingana inona amin'izao fotoana izao eo amin'ny fifidianana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'izao fotoana iresantsika izao. Misaotra nareo nanasany KMF Knoe ny voaloha teny aloha miarahaba ny mpanaraka ny fandarana rehetra tsy akanavaka manoloana ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny KMF Knoe manoloana ny fifidianana sy ny fanabeazana olom-pirenena. Ny fanabeazana olom-pirenena mandritry ny taona vao miandony taona mandrapatapitry ny taona dia ataoko hoe efa fiainan'ny KMF Knoe andavanandro. Ny fifidianana no arakaraka ny vanim-potoana mety hoe isaky ny 4 taona isaky ny 5 taona. Ka raha ny fanabeazana olom-pirenena zany dia ozy izy hoe mandeha foana iny. Saingy fotsiny ny hoe fanabeazana olom-pirenena mitodika bebe kokoa any amin'ny fifidianana dia ao anatiny mihitsy sika izao. Manentana ny KMF Knoe ny olom-pirenena eny anivon'ny fiarahamonina mba anamarina ohatra ny anaran'izy ireo ny mombamomba azy ireo feno ao anatin'ny lisitry ny mpifidy satria ararotona ny miresaka eto fa raha ny anaranao fotsiny no hitanao mbola tsy hainao zay. Raha ny numéron'ny karapanondrom-pirenenao sy ny datina moana azy fotsiny mbola tsy hainao zay fa mila mifanaraka hoe ary ny ray aman-dreniny teraka ny adresy zany rehetrarehetra zany mila mitohaka tsara avokoa zay vao antsoina hoe iainao marina io voasoratra ao io. Ka io zany anisan'ny anentanana ny olom-pirenena rehetra amin'izao fandaharan'izao ararotona ihany satria ao anatin'ny fanabeazana olom-pirenena moa nyresahana teo fa adidy amanandraikitritsika ny fampandrosoana ny firenena. Ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena manao zay ahatsara ny fandehanan'ny fifidianana araka ny tokony ho izy dia anisan'izany zany ny fanaraha-maso ny lisitry ny mpifidy satria io lisitry ny mpifidy io dia anisan'ny varavara anankiray ngeza be ahafahana tsy mampanjary ny fikarakarana ny fifidianana. Izay zany anankiray amin'ny resaka fanabeazana olom-pirenena ao anatin'ny resaka fifidianana iny raha hoe inona no ataon'ny KMF Knoe akoatran'izay hoe fiaraha-miasa akavisy akavanana amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana mba ahafahana mifandresy lahatra andavorariana ny fifidianana. Aty amin'ny lelafiny anankiray indray no hoe aiza ho aiza ny KMF Knoe manoloana ny fizotry ny fifidianana kapobeny mihitsy amin'izao. Ny KMF Knoe dia ao anatin'ny fanaraha-maso tanteraka satria tsy miandry an'ilay hoe oviana ny andro ny fifidianana dia mody manao gilet dia mody tonga ao amin'ny biro-pifidianana miala tiny amin'ilay fiteny hoe mody tonga na mody manao gilet fa tsy miandry an'iny zany ny KMF Knoe no atao hoe manara-maso fa ny fanaraha-maso ataon'ny Knoe dia ny fanaraha-maso an'ilay zotra ray manontolo mihitsy mielola lavitra ny fifidianana mbola tsy manao fanakiana ny mpifidy ara ny tompona andraikitra mahakasika an'izany dia fa manara-maso ny KMF Knoe zao hoe firy marina moa zao ny isan'ny mpifidy ary firy isanjaton'ny mpifidy ny lahy dia firy ny vavy firy ny tanora. Isika nefa amin'izao mandany vola be amina lavitrisany manao fanisana kapobeny ponina sy ny trano fonenana 420 taona teoriantsika zany mandany vola be amin'izany dia ho hiteo hoe atraiza ny fanisana mpifidy 20 taona ny miakatra manana karapanondro sy ny sisa atraiza ny fanisana ny ponina zay amoaka ihany koa ny 20 taona ny miakatra zay inona fa ho vita amin'ny faran'ity taona ity. Fa lata zay raha miresaka tsika amin'le hoe fanabeazana ny olom-pirenena tsy voazao nareo manao an'io fa efa taona maro ary hiatrika fifidianana andray zao tsika atraiza zao moa zany ny fahazotoan'ny olona iaino anareo sy anao ny adidiny sy anefa ny adidiny. Fanontaniana manahirana be ny apetraka ao tena manahirana satria ny fanontaniana napetraka ay talohan'izay fanontaniana ao zay dia hoe fa iza moa sika no henoin'ny olona tsy voatery iainontsika KMF Knoe ny olona fa matomo ianao mametraka an'izay fanontaniana zay dia ay mba misy zavatra kely ihany zany ataon'ny KMF Knoe zay isoran'ny olona zay miaino azy fa ny fanontanianao zany hoe atraiza ny fiainon'ny olona ny zavatra ataon'ny KMF Knoe na atraiza koa no mety na miainy koa raha ny olona manaraka ve tomban'io zaka zany eo indrindritsika satria raha miteny aminao azo hoe ny tenako mipetraka ny Tomasina za moa zany no miresaka eto dia raisiko amiko le ohatra fa misy namana be deaibe ao anatin'ny KMF Knoe miparitaka maneran'ny Madagasikara samy manao ohatra izay ataoko izay avokoa mijery any amin'ny fokotany anankiray manao ahoana ny fanaraha-maso avy amin'ny olom-pirenena tokony fidy hoe ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ve izy sa tsy ao anatiny fa tena ambany dia ambany. Inona mampatonga le olona tsy mazoto? Betsaka ny mety ho azo anazavana an'izany. Mety hoe
tsy mateainy ve ny Knoe rehefa manao fanentanana tsy fantatro mety hoe ny CNI koa nge manao fanentanana ny gouvernement manentana ny olona zany rehetra zany be deabe ny olona manentana fa lay mpanentana ve no tsy tiany olona sa lay fomba fanentanana ve no tsy mety sa ny olona mihitsy no efa divotry ny ady amin'ny fiainana sa ny tontolo politika ny fifidianana no tsy mazava tsy izany no nyteny an'izay fa ianao fa amafisiko hoe marina misy zavatra be deabe aiain'ny olona ary zany zavatra zany moa no mahatonga anay a miteny amin'ny mpikarakara ny fifidianana amin'zareo amin'ny vaomeram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana zany de miteny amin'zareo zay hoe ny fangarahana amina fomba fanaovan-zavatra tena ilain'ny olona mba hipetrahan'ny fitokisana ary ny olona mahita tompony amin'izany a tsy ny olom-pirenena fotsiny na ny firenena fotsiny fa indrindrindrindry ireo tompona andraikitra mikarakara ny fifidianana raha mahomby ange le fifidianana ny tompona andraikitra mikarakara no mahazo tehaka sy mahazo fisaorana voalohany indrindry fa raha tsy mahomby kosa de eo zany ny baraingy no mipetraka hoe inona ny antony fa ninon'inona aloha mety ho antony de zay de manentana ny olom-pirenena trany a hoe ity fireneny ity a isika no miaina eto tsika aoka tsy hanynofo mihitsy ka heritreritra fa misy olona hafa afaka hanasoa bebe koa an'ity fireneny ity no isika zay efa miaina eto raha miteny zany hoe isika zay efa miaina eto a tsy resaka hoe fanavakavahana ka hoe ny vahiny manao ahoana fa matoa manana anarana ministra na solombavam-bahoaka na lo olona tsika anarana ohatrany tsy de malagasy loatra ny fahinontsika azy isika zany tsy tafiditra ao anatin'le fanavakavahana zay fa misokatra ho an'ny be sy ny maro ka na izy na iza rehefa vonina soa an'ilay tanàna mety foana le olombelona de isika olombelona no arena voalohany afaka mitarika ny fivoarana sy ny fantroana anisany ao anatin'izany ny fifidianana sehatra anankiray ahafahana manao an'izay ny fifidianana satria ny fifidianana tonga de mitarika avy hatrany a makany amin'ny fandripahalemana ny fitoniana paix et sécurité zay zany no eritreritra hoe raha mipetraka ny fanontanianao teo hoe misy miaino ve ny Knoe de zay hoe zay aloha mahatsapa hoe misy miaino fa ny toyany de ny hoe de raha enoin'ny olona ny Knoe de taterahany ve le torohevitry ny Knoe zay indray mahatsapa hoe raha manome tolo-kevitra folo ny Knoe raha iangamba no taterahan'ny olona ataoko hoe raha ny mpitondra fotsiny raisiko fa na manatanteraka raha izy efa faly izahay ary tsy misakana nay mbola nome tolo-kevitra trano zany iverenako kely le hoe misy fahalainana eo amin'ny olona misy tsy fahavitriana am'izay hoe ohatra hoe hiatrika fifidianana zay nareo any fotony mahita an'le izy zany efa misy karazany hoe vahaolana ve na hoe fomba mba ampasirisika ny olona amina fomba fanentanana tahakany ahoana no ataonareo zany satria efa nitanysaitsika teo le olana hoe tsy mampavitrika an'le olona ny tsara indrindra moa zany rehefa ao anatina fanentanana aloha rehefa hita hoe tsy naomby matoa moa zany ny araka ny teniko teo hoe ambany de ambany a ny tapavitrihan'ny olona amin'ny fanaraha-maso a ny lisitry ny mpifidy ny KMF Knoe ve nanentana sa tsy nanentana ny KMF Knoe fa maninona ary no ambany vokany a na le mpanentana no tsy mety amin'ny olona na le fomba nanentanana zay zany raha ny fanadihadiana nataonay a tsy mahita mihitsy hoe ny mpanentana atao amin'ny KMF Knoe tsy mety amin'ny olona fa zay zany tonga de nijery avy hatrany hoe mety lay fomba nitondranay ny fanentanana angamba no tsy naomby dia ny zavatra ataonay zany zao manadiady enynivon'ny fiarahamonina hoe inona ny tena olana mahatonga ny olona tsy resy lahatra anamarina ny mombamomba azy ao anatin'ny lisitry ny mpifidy inona ny mahatonga ny olona tsy resy lahatra loatra na malaindaina raha vao resaka fifidianana mba tsy ilazako hoe resaka politika santionany fihetsika le ro antaninareo ahoana ny valiny ny politika aloha de tena hafa mihitsy ny fomba fijerin'ny olona azy enynivon'ny fiarahamonina miezaka manazava ny KMF Knoe tsy ny politika mihitsy no atao hoe ratsy ary tsy ny fanaovana politika velivelo ny ratsy fa indraindray a ny mpanao politika sasatsasany na mety ny akamarony no ataoko hoe manondrana tsy manondrana zavatra any velany akory fa manondrana amin'ny fomba fihetsika fomba fiasa de lasa mitarika ny olom-pirenena ho diso fanantenana ary ohatran'ny olona salama rehetra ohatran'ny olona salama saina rehetra rehefa diso fanantenana dia fantatritsika fa ozy ny tenyrazantsika hoe leombonanana fahitana azy a mitady hitodika makany amin'izany io zavatra iseho io raha tsy misy fihetsika sy fomba fanao amboarina aingana de aingana ary ao anatin'izany moa zany ao anatin'ny fanadihadiana momba an'izany ny KMF Knoe amin'izao fotoan'izao a ahafahana manome tolo-kevitra ny mpitondra indrindrindrindra hoe tandremo fa raha tsy mitandriny tsika de atahorana ny hoavin'ny firenena ka tsika teo moa miresaka hoe lisy mpifidianana andana mariny ny anarana ny adresy sy ny rehetrarehetra
fa alohan'izany be da be koa ny zavatra ny kianinareo anisan'izany ohatra hoe ny lalàna ny fifidianana fototra mihitsy zany ahoana moa na marinana zany ny anarana raha ohatra ka le lalàna n'le fifidianana code électoral reo mbola tsy de tena mazava ny lalam-pifidianana mazava io ny lalam-pifidianana fa tsy ampy mazava ho azy ohatra ny lalàna rehetra tsisy lalàna zay ve le takinareo efa nanomboka fotoana orotaona zay zao tatoato marina mihitsy ary ao anatin'izany tsara mihitsy tsika raha hiteny aminao fotsiny hoe teboka anankiray ty teneniko ty asa raha fa azotsika mpanaraka ny fandarana tsaina hoe ohatrinona ny vidin'ny karatry ny mpifidy anankiray tany amin'ny taona 4 tany hoany raha tsy diso ny fitadiko 700 ariary firy nisan'ny mpifidy tsika malala azy fa loha boriboriko amin'ny hoe 10 tapitrisa andao ataotsika hoe tsy niakatra ny vidin-javatra de mijanona hoe 700 ihany satria raha manao fampitahana fotsiny ianao tany amin'ny taona 4 zao 7 zao efa 2 taona lasa na aloha tonga de atao amin'le hoe raha niakatra le vidin-javatra de manome 10 ariary raha manome 10 ariary zany ampitombonao 10 tapitrisa nisan'ny mpifidy ary tsy mijanona ho isan'ny mpifidy ny manao an'ireny rehefa manao commande ireny ny mpikarakara fa tsy maintsy atao amin'ny isa mihoatra fa aloha atao amin'le 10 tapitrisa fotsiny de fa hitanareo zany fa efa 100 tapitrisa ariary ohatran'ny hoe vola tsisy ariana azy zany le 100 tapitrisa ariary tsisy asiana azy satria nahoana ny hoe vola tsisy asiana azy afaka mifidy ka ianao na tsy misy karatry ny mpifidy ara fa kara-panondro pirenena de ampy rehefa ao anaty lisitra ianao de atao inona ary zany le karatry ny mpifidy teboka anankiray fotsiny zay fa be deaibe ao anatin'io lalam-pifidianana antsika io no misy tokony ho atsaraina hatrany hatrany ary anisan'ny nandray anjara feno zay tamin'ilay fivoriana samihafa nametraka vaomiera zao moa nefa rano teo nisy komity raisan'ny ministera de nalefa eny anivon'ny gouvernement araka ny filazan'ny zareo amin'ny vaomiera national ny mikarakara ny fifidianana eny anivon'ny gouvernement tazany zao ny tolokevitra mahakasika an'izay de ho hitantsika hoe ohatran'ny tolokevitra rehetra io inona no hoeken'ny gouvernement inona ny tsy hoekeny de amin'le ekeny tena hoe ny ekena fa le tolokevitra fa tena any amin'le tokony hoekena tokoa ve sa any amin'le sika malala azy aloha tsy toizako fa hoe ny tolokevitra nataon'ny KMF Konoe tao anatin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana ny KMF Konoe de mieritreritra foana mba afaka mitondra ny anjara birikiny amin'ny alalan'ireo olo-pirenena mpikambana ao aminy ho fanasoavana ny firenena de izay na resy lahatra anay mba mitondra ny zay tratra ny saina mifanohy am'izay ihany io ny traikefanareo nandritra ny fotoana maro ary mifanohy am'izay resaka lalam-pifidianana zay ihany inona ny lesoka hitanareo akoatran'le voalazanao teo tokony ho atsaraina zany manodidina n'le resaka lalam-pifidianana be deaibe teboka ray le resako teo fa ampiko teboka anankiray fotsiny ohatra manahoana ny lalàna ifehezana aizahoaizao amin'ny lalam-pifidianana no entina mifeha lay aty amin'ilay hoe mielohan'ny fampelezan-kevitra pré-campagne tsika moa zany manao an'le izy amin'ny tenin-drazana de mietraka mba mitady an'lezy fa tsy azoko atsaina hoe inona ny mety ho dikany dia zay ohatra anankiray hoe io zavatra io mety hoe tsisy ifandraisany loatra amin'ny lalàna ny fifidianana fa mety hoe any amin'ny lalàna mifehny antoko politika ny famatsiana ny antoko politika arabola fa misy ifandraisangetra be io amin'ny resaka fifidianana satria raha hiteny aminareo fotsiny hoe rehefa mahazo 100 miakatra lay porotsakofidina de tokony ho averina aminy lay petrabola napetrany voalohany caution moa zany fiteny azy be deaibe nge ny olona tsy mbola nahazo an'iny tsy hoe betsaka moa zany fa misy ny olona mpanao politika nahazo an'izay salanisy zay mbola tsy nahazo an'iny iny lafiny anankiray fa ny lafiny anankiray izy moa tokony mamerina an'izy iny zay nametrahana an'le vola ianao raha mirotsaka hofidiana de any amin'ny trésor public any amin'ny sampandaharaha-mpanjakana mitahiry vola any no ametrahana an'ilay antoka mazava ho azy zany fa io sampandaharaha io ny tokony mamerina an'le izy fa io ohatran'ny raharaha-mpanjakana rehetra ao anatin'ny raharaha-pitondrana de tsotra be rehefa vola miditra any amin'ny fitondrana de tsotra be lay pitsopitsony arahana fa rehefa vola ivoaka amin'ny fitondrana de asarotona lay pitsopitsony zany zavatra zany tsy ny KMF Konoe manana olana am'zany fa lay pirotsakofidina fa ny porotsakofidina de pisehatra eo amin'ny sehatra ny fifidianana zany zavatra zany tokony ho atsaraina anisan'ny tokony ho atsaraina ihany koa ao anatin'izy io ohatra fotsiny raha hiteny aminareo hoe ity resaka hoe fanavaozana ny lisitry ny mpifidy manomboka amin'ny voalohan'ny volana desambra amin'ity taona ity ohatra mandra-pahatapitry ny volana janoary amin'ny taona ho avy ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy mombamomba mpifidy ao anatin'le lisitry mpifidy zany de atao eo zany ny famaranana vonjomaika de any amin'ny 5 ny volana aprily raha tsy diso ny fitadidiko no ataony famaranana tena izy ahoana no fomba hijerevantsika raha ohatra ka misy olona anankiray ohatra hoe
ianao miresaka amiko a na zareo zay miaino a no ny antony tsy azo anoarana dia tsy maintsy ny findramonina tsy afaka mifidy izy zany aorianan'le fahadimy folo ny volana avril na koa aorianan'le fahadimy folo ny volana avril ahoana ny fomba hijerevantsika raha misy olona tsy mbola ampitaona tamin'ny 10 avril fa ny fahinambin'ny avril izy ampitaona dia nefa rehefa tonga ny fotoam-pifidianana afaka mifidy tsara izy andra ny tokony ho izy zany zavatra zany zany a eritreretina hoe fanatsarahana azo atao daholo ny zavatra tokony ifanarahantsika rehetra dia ny hoe tsy ahita zavatra tonga lafatra koa tsika na oviana na oviana fa izay no mahazotra mpifidianana n'ilay zotra mpifidianana amin'ity taona fahafito ambin'ny folo soa arivo ity tsika izany a mahita zavatra tsy mety dia atsaraina tonga ny taona fahavalo ambin'ny folo soa arivo a tsy maintsy mbola isy foana ny fanatsarahana hatrany fa izany koa tsy midika mihitsy hoe ho atao fialantsiny hoe rehefa misy zavatra tsy mahomby dia hoe aha ka io ange tsy natao tonga lafatra fa misy karazan-javatra azo ekena ny tsy fahomby azana vokatrilay seho zay mitranga fa misy karazan-javatra tena tsy azo ekena mihitsy ohatra hoe raha ohatra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy a no mahita anaran'olona mitovy isika ranakara-panondro mitovy a sy ny sisa mitovy daholo nefa miveriny indrona ny telo izy zay zany le hoe doublon na triplon zany tsy azo ekena mihitsy zany fa raha zany no mitranga dia fa manaprofo zany hoe ahoana ny fomba tenako azy ataoko amin'le teny eny ambony trottoir hoe tsy alehany zany le mpikarakara dia fa misy zavatra mety hoe azo leferina ao anatina fikarakarana fifidianana raha ohatra ny adresin'ilay olona no diso fa au lieu de raha tokony nanoratra a ohatra teo amin'ilay adresy no nivadika z dia hoe erreur de frappe ozy ny fomba fiteny vahiny satria mifanakaiky eo le az ohatra fotsiny misy zavatra maivana zany azo eritreretina hoe fahadisoana mety hitranga fa misy zavatra goavana tsy azo ny saina ekena mihitsy ao anatina fahadisoana mitranga mifanohy amin'izay fifidianana zany nisy ilay fanambarana iombonana nataonareo fiarahamonim-pirenena maromaro anisan'ny tao anatin'izany ny KMF Konoe inona na resy lahatra anareo mahakasika ny hoe ampidi-doza ity lalam-panorenana ity teraka korotana sy ny maro hafa mariako aty am-piandohana aloha fa ny lalam-panorenana izay iainantsika amin'izao fotoana izao dia lalam-panorenana nolaniana tamin'ny taona 14 raha miteny aho hoe lalam-panorenana nolaniana tany amin'ny taona 14 dia raha miverina kely tsika izany talohany nandaniana io lalam-panorenana io ka manadiady sy mijery ny zavatra noresahan'ny KMF Konoe tamin'izany fotoana izany isika rehetra dia ozy izy ianareo hoe ahoana koa ary ty ataon'ny KMF Konoe ity ny KMF Konoe hoe milomano sa mamadika palitao satria ny KMF Konoe dia tsy nankasitraka mihitsy an'io lalam-panorenana io fa ny KMF Konoe dia mipetraka foana amin'ny toerana zay veriny amin'ny lalatsaina mibakio azy hoe eto ny toerana misy atsika raha io ary ny lalam-panorenana lany na dia tsy nety tamin'ny KMF Konoe mihitsy ary io aritan'ny KMF Konoe fa tsy tsara io raha tsy teny afa-tsy teboka anankiray fotsiny aho hoe ahoana moa ny eritreretantsika hoe ametrakatsika vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana amin'ny antanatohatra 3 commune faritra faritany amin'izao tsika miteny zao mbola tsy mipetraka ny faritany zany tsy resahako fa ny faritra mbola tsy mipetraka misy olona miteny hoe efa misy faritra io dia hoe tsy marina zany ny vondrom-bahoaka paritra zany hoentina olom-boafidy fa tsy hoentina olom-boatendry ny faritra raha mbola tsy vitantsika ny mametraka azy dia izay ny teny tamin'izay fotoan'izay hoe ataovy antanatohatra roa ihany fa tsy mila faritany fa natao moa izy iny tsika tsy miady hevitra ny efa laza fa lany izy iny dia hiainana zay misy io izy zany zao io misy voalany ny mpitondra kehitriny dia nanome sosikevitra ny KMF Konoe raha jerevanareo ny atotan-kevitra reo dia mahita an'izany nareo nanome sosikevitra ny KMF Konoe hoe tsara raha amboarina io lalam-panorenana io fa tsy namboarina ny lalam-panorenana ny KMF Konoe dia resy lahatra fa mila amboarina io lalam-panorenana io fa ny KMF Konoe tsy resy lahatra hoe fotoana namboarana ny lalam-panorenana zao ny antony teboka ray fotsiny no azavakeo aminareo hoe fa nahoana raha amboatra lalam-panorenana amin'izao tsika dia mino ahy ianareo fa any amin'ny taona 2014 tsika vao hikarakara fifidianana filohan'ny repoblika izay zavatra anankiray izay zany asa raha mety aminareo fa ho an'ny KMF Konoe io lalam-panorenana io no nanaovan'ny filoha-perinasa fienianana ary inoko fa olona mitana ny teny omena izy miaraka amin'ireo ao anaty gouvernement zay miaraka aminy koa satria izy olona mitana ny teny omena dia veriko fa ho tanterahana amin'ny taona 2014 ny fifidianana filoha-pirenena ary mitana ny teny nomena izy dia tokony ao anatin'ny fotoana mahatsara ny anaovana an'izany no anaovana azy izany hoe ao anatina fotoana maintany fa tsy ao anatina fahavaratra fa raha tsaroantsika tsara nge vokatry ny fifidianana tao anaty fahavaratra dia nisy mpanolontsaina kominaly maty nge lasany lakany lasany rano satria nanao fifidianana vaventy tamin'ny fifidianana loolona raha tsaroanareo ary reny anisan'ny maty
asa ohatrinona ny vidin'ny ain'ny olona anankiray fa zay mahita fa tsy voavidy ka raha tsy voavidy ny ain'le olona inona ny olana raha ohatra ka karakaraina ao anatina vanim-potoana mainandro ny fifidianana dia verinay zany fa ny filoam-pirenena ankehitriny miaraka amin'ny gouvernementa miara-miasa aminy dia hikarakaran'izy io ao anatina fotoanany mainandro ohatra hoe anankiray zay zay everinay fa tsy tsara mihitsy ny kitihana n'ilay lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao ary zay no mahatonga anay hoe ny fikitihana ny lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao dia tsy mbola ilaina ary mety ampidi-doza fa nahoana ary zay no miteny hoe mety ampidi-doza izahay tsy mahay maminany ny KMF Knoe tsy mahay maminany ary tsy hanao an'izany mihitsy fa ny KMF Knoe kosa mandinika ny tontolo mpiarahamonina satria ao anatin'ny iraka mission zay iainan'ny KMF Knoe akoatra ny fanabeazana olo-pirenena zay mibahana ny antsara toerana angezabe dia ny fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena zay vao ny fanaraha-mason'ny fifidianana ka ao anatin'izay sehatra fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena zay zany zay le iraka tiako tenena teo dia ny KMF Knoe mahita fa vokatry ny fanaraha-maso zay ataonay dia mety hiteraka savorovoro mba tsy hitenenako zavatra hafa mihitsy hoe mety hiteraka sakoroka ny fikitihana an'io lalam-pandrenana io raha miteny an'izany zay tsy izay no maniry sakoroka akory ary inonay fa tsy ny mpiaino ihany koa na isika zay manentana ny fandarana eto fa mba mila misokatra tsara koa ary mila mandinika tsara ao anatin'ilay izy satria raha ohatra ka tsy ampy ny fanadihadiana sy ny fitandremana zay ataontsika dia ny tsika ny be indrindra tsika nge samy ho eto hoaiza moa tsika raha misy korotana eto fa tsika samy eto Madagasikara eto ihany dia zay zany mihevitra fa mahatsara ny fiarahamonitsika ny tsy fikitihana an'izy io no ireo antony maromaro zay efa nitany saina ireo fa teboka anankiray fotsiny moa iny natsidiko teo iny satria ny fotoanantsika koa misy fetra voalazanao teo le amin'ny hoe vanim-potoana amin'ny mainandro efa voalazany lalam-pandrenana ihany moa hoe atretokatreto ny anatanterana n'le fifidianana ary inona votrany mpitondra tamin'ny farany teo ny amin'ny hoe la elanelam-potoana anaovana an'le fiodinana voalohany sy faharoa no anisan'ny mety hoe ikitihana le lalam-pandrenana misy antrony efa amin'izao fotoana izao manao sosokevitra ny amin'ny hoe aleo ary aroso melony fifidianana filoham-pirenena ny fampandrosoana ny fifidianana filoham-pirenena mialoha tsy fantatro ny antony mahatonga ny olona manome an'izany sosokevitra zany aloha izay mbola tsy tonga tamin'izany le fanadihadiana nataonay satria raha anao an'izany misy fepetra sy fitsipika mila arahana ary misy fepetra mila feno vo tonga amin'izany hoe aroso melony fifidianana filoham-pirenena fa izay nyteny an'izay moa zany izy angamba mety mahay manazava an'izay bebe koa fa any amin'le hoe manahoana ny elanelam-potoana manoloana ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa voalohany aloha iza no afaka maminany fa tsy maintsy isy fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena dia eto amin'ity ataoko hoe fanodikodinana saim-bahoaka zany moa no fiteniny zareo paiazy izay zavatra zany mila jerevana akaiky hoe fa maninona ny tonga dia terentsika tsy maintsy isy fiodinana faharoa dia ndao ary fa hoe karaha tena manadiady ianareo KMF Knoe raha betsaka ny pirotsako fidiana dia rariny ihany raha misy fiodinana faharoa dia ndao ary ekena fa isy fiodinana faharoa raha misy amin'izay ary le fiodinana faharoa dia io sy hoe azafady efa hatrany amin'ny lalam-pandrenana 2:70 7:70 ny 7:10 ary ny 10:10 nipetraka teo foana io elanelam-potoana io fa tsisy nanakina tsisy nanakina ary tsisy nanana olana ny ahy zany ny fahitako an'ilay mialatsiny ngamba tsy tokony hialatsiny akory ny amin'ny filoham-pirenena raha nohitra ny teniny za olona mandohetra ary everiko fa rariny loatra raha ohatra ka miteny azy hoe tsy mety ny tohan-kevitra nomeny tsy mety ary tsy mitombona ny tohan-kevitra nomeny ny filoham-pirenena satria nahoana no itenenako an'izany lasa manambany ny seny amin'izao fotoana izao ny fomba firesaka salamireny ary amin'ny olona mpitantana andrim-panjakana sy tompona andraikitra ambony ohatran'ireny tsy tokony hifanambany inona no mahatonga amiteny hoe manambany ny seny raha nikarakara ny fifidianana ny ministeran'ny atany tany amin'ny taona 2:77 ny taorianan'izay mandrapatonga ny 7:77 niainga tamin'le lalam-panorenana 2:77 efa nipetraka teo io andininy 770 tsisy nikitika le hoe 30 andro farafakely ny 80 andro farafabetsany tonga ny lalam-panorenana 7:77 dia mbola nisy nikarakara fifidianana ihany teo ministeran'ny atany ihany no nikarakara fifidianana tonga ny lalam-panorenana 7:10 mbola nisy ministeran'ny atany nikarakara teo tonga ny lalam-panorenana 10:20 seny amin'izay no nikarakara ny fifidianana zay nahalan'ny filoham-pirenena ankehitriny ny olona rehetra dia manaiky hoe lany izy fa maninona ny olona no manaiky hoe lany izy manaiky ny olona hoe lany izy satria nety zany le fifidianana androany ve izy no ilaza fa tsy mety le fifidianana zay ho karakarainy seny ny anazy andray zany ny mety laviny amin'izay tsy fantatro fa le izy zany ohatrany mieritreritra hoe asa raha nandinika tsara ny filoham-pirenena na ataoko hoe asa raha ohatra ny mpanolotsaina azy ka tena nanome tolo-kevitra mafonja sy mitombona tsara
satria raha tsika malala fa ny filopirenena nke tsy de hoe miaina tanteraka fifidianana foana ny tena asa ny filopirenena ny fampandrosona ny firenena ny tena iainany fa inoko fa misy mpanolotsaina na ny mety tolo-kevitra azy dia iny ny tolo-kevitra nomena aloha vonjomaika teo satria mety ataoko hoe vonjomaika satria raha ampitahina amin'ny zavatra ny tenen'ny prime ministre nge neny prime ministre article 46 ny tena ny teneniny neny filopirenena article 47 ka eo zany tsika efa mahita sady hoe misy zavatra tsy mitovy fa za tsy ady hevitra n'le zavatra tsy mitovy tenendrareo fa misy fiatraikany any amin'ny vahoaka ihany aloha le izy misy fiatraikany any amin'ny vahoaka mazava ho azy misy fiatraikany any amin'ny mpifidy satria mampiroroisaina ny mpifidy hoe fa inona ary zany ataon'ny mpitondranay zany ka io zany mila mazava tsara ny zavatra resahan'ny mpitondra satria raha tsy mazava tsara ny zavatra resahan'ny mpitondra dia sahirana na ny oentina ary ny mpitondra rehefa miteny hoe mila miakavy daholo tsika menakavy dia ny entina ray manontolo tokony mandeha miakavy daholo ka raha ny mpitondra misy miteny hoe sasany miakavy sasany miakavanana sahirana le mpanaraty amin'ny tinantsika n'izay resadresaka izay ndre matofoloha ny makasika ny resaka olo-pirenena ihany maraparana anazy ny amin'ny hoe ny afatra reo zany satria raha ny fitanisanao azy teo ny sedra olana ihany tsika amin'izay hoe fahalaina ny olona ifidy fahalainana ny anaty lisy mpifidianan'izay sy ny maro hafainykeo inona ny afatra omena dia ohatra ny teny alefan'ny KMF kono hoe ny anivon'ny fiarahamonina ihany antso ho an'ny olo-pirenena rehetra tsy akanavaka na inona sehatra misy azy na inona sehatra misy azy ao anatin'izany ny hatrany amin'ny filopirenena ny mpikambana amin'ny gouvernement ny olo mofidy samihafa satria olo-pirenena daholo reny eo koa mantsy ny mila mariana hoe rehefa miteny olo-pirenena tsika dia mihevitra reny olo reny fa tsy ao anatin'ilay olo-pirenena resahana fa ny antso alefa zany ho an'ny olo-pirenena rehetra dia ny hoe ny fanarenana ny firenena marina fa eo ny asa fampandrosoana samihafa fa miankina be deaibe aty amin'ny fifidianana izay ankinany ho avin'ny politika eto amin'ny firenena ny fahafahana mitondra fampandrosoana ao anaty filaminana eto anivon'ny firenena ka noho izany a dia miangavy izay raha sitraky ny olo-pirenena rehetra aza vizaka aza sahirana aza mitaraitana mepaka ozany tenindrarantsika mandeha manamarina ny mombamombanao a eo anivon'ny fokotany ao anatin'ny lisitry ny mpifidy tena ny anaranao tokoa ve ny ao tsisy diso ve satria efa voatonina teo fa ohatra hoe ny anarako moa zany zao dia ohatra hoe andony aina dia so dia andony irina ny voasoratra ao fa tsy andony aina zany zavatra zany zany ohatra ny eritreretintsika hoe zavatra maivana fa misakana antsika tsy afaka anao tsy afaka aneo tsy afaka hisitraka ny zoza iananantsika ary a lasa misakana antsika ihany koa tsy andray a ny andraikitritsika araka ny tokony ho izy dia ozy a zany hoe akoatra ny fifidianana ny firenena iarahamanana ny fampivoarana ny firenena dia tsisy afa-tsy ny fandraisana andraikitra antsika menakavy ihany ka raha ohatra sitrakitsika dia raiso ny andraikitra aza miandry ny manodidina fa rehefa manao ianao a dia tonga ho azy ny olona manodidina mahita ny zavatra ataonao a dia manao miaraka aminao ihany koa izay angamba ny afatra kely avy ety amin'ny KMF kono etoko isaorana ny vahintsika tamin'ity androany itya ny onivon'ny KMF kono hoe amin'ny alalan'ny filo nasionaly andonena andrea malaza raiky makasatraka tompoko